kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako ka indreo zava-pona sy misambotrivotra foana izany rehetra izany fa tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoandro. Tara fifoazana. Mpitoroteny toko 2 ny andininy 1:10. Kanefa nitodika aho nandinika ny asa rehetra nataon'ny tanako sy ny fisasarana izay nisasarako ka indreo zava-pona sy misambodrivotra foana izany rehetra izany fa tsy nisy nahasoa taty ambanin'ny masoandro. Fifaliana manokana ary ava-malala no miaraka sy miarabantsika indray amin'ity maraina vaovao ity. Solomona ilay mpanjaka nalaza niezaka tamin'ny fomba sy ny fisainana rehetra nanao izay tratry ny heriny sy ny fisainany mba ahazahoana fifaliana sy fahafinaretana, fiadanam-po, harena be tamin'ny heriny ny tenany. Samirery no indro lobolana ka niika nanao hoe zava-pona. Fa inona tokoa moa ny tsy teo ampelantanan'izany lehilahy izany? Nanao trano izy, nanao tanim-boaloboka, kamory, ary voambara fa maro zany. Voalaza mihitsy aza fa nanana fananana be mihoatra noho ireo rehetra tany alohany izy. Ireo rehetra tao Jerosalema dia tsy nisy nanana tahaka any Solomona. Rehefa malala moa tsy mba nitoy izany ve ny fanoren'ny maro eto amin'ity izao tontolo izao ity ankehitriny? Ary mety mametraka fanontaniana mihitsy ny aza ny tsirairay avy manao hoe moa ratsy ve sa fahotana ny fananana be tahaka izany? Ny fanontaniana lehibe tokony apetraka dia ny hoe tamin'ny fomba manao ahoana nahazoana namory izany? Fomba ahoana ihany koa no entina miaina sy miatrika izany fananana be izany, ary mitondra ho aiza so amin'ny inona? Ny fanambarana mantsy rehefa malala dia milaza fa niezaka nampahalala ny mpanjaka ny voka-dratsy ny fitondran-tena ao amin'ny fahotana tamin'ny fananarana mafy azy Andriamanitra. Tsy afaka manantena ny andositra mihitsy an'ireo vokatra mamoehatra avy amin'ny fahotana i Solomona. Tsy afaka ny hanafaka ny sainy tamin'ny fahatsiarovana ny fitondran-tena ratsy nataony. Ry havana, tsy ny fananana harena no ratsy, fa ny zava-doza dia ny hoe mamolavola toetra toy ny inona, mamolavola fisainana sy fomba fiaina toy inona ho asy ianao. Izany toe-javatra izany mitondra asy ianao eo amin'ny fanoherana ny sitrapon'Andriamanitra ve? Tonga teo amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny lehilahy ka mananatra asy ianao ankehitriny manao hoe zava-pona sy misambodrivotra foana izany rehetra izany. Fa toy ny mitondra rano amin'ny siny rovotra sy toy ny olona manangona amin'ny kitapo loaka, izany rehetra izany. Ny firariana ho antsika amin'ity anio ity dia ny lehilahy sy vehivavy voatay tokoa ane isika ary voatahiry eo amin'ny fiarovany nisy to ka ho lavitry ny fiainam-pahadalana sy ny faharatsiana
manohitra ny sitrapon'andriamanitra. Ivavaka isika. Ray masino, misaotra ny amin'ny teninao sy ny lesona lehibe nomenao tamin'ny fiainan'ny Solomona. Fakapanahy lehibe ho an'ny loanana ihany koa ny fitiavan-karena sy ny fananana. Arovo zay tompo ary aoka ireny tantara rehetra ireny, hanome lesona anay. Azahoanay mitoky aminao rery any, ary na toy inona tao inona dia nandratra ny voninahitra ao irery any fiainanay manontolo. Misaotra Jesosy io. Amen.